Azo tsy haiko mahazo ena fefana ve zany ena fefana zany maximum ny azo zany fa misafiditsika ny joro ho an'le Jesosy, misafiditsika ny joro amin'ny fahamarinana mba tena hoe ho hitan'ny olona, mba tena hoe ho azo horaisin'ny olona rehefa avy eo ilay Jesosy izay nentinao tao anatin'ny izay mety hoe safidy tsy takatry ny olona no safidiananao anazy, safidy tsy takatry ny olona no nandraisanao anazy. Dia tadidiko ilay tenin'Andriamanitra, tadidiko ilay tenin'ny Jesosy fa tsy tenin'Andriamanitra hoe zany ozy izy tsy ho avy hoe ny zavatra tenin'i Jesosy dia ozy izy hoe za ozy izy ho avy fahatongavako ozy izy hampiadiny ray amin'ny zanaka hampiadiny reny amin'ny inona problème anie zany androany sekoly famahana olana fa mahavarinana fa ohatrany hoe mitarika tsika hitsoraka ao anaty olana ny zavatra zaraina androany. Inona mahatonga hoe mitarika atsika hitsoraka ao anaty olana tena hoe fahatongavan Jesosy araka ny tenenina teo dia ozy izy hoe hampiadiny ny ray amin'ny zanaka tsy milamina zany fa nefa Jesosy marina foana fa rehefa mijoro ho an'i Jesosy tsika dia mitoetra ilay fiadanana ozy izy hoe fiadanako no omeko anareo dia avy eo koa izy mbola ny tena za no meanareo fiainana be dehibe. Mety tsy mifanaraka amin'ny fijerina izao tontolo izao tsony raha izao tsika no miteny hoe tena hoe ho avy Jesosy mety hoe problème ho anao zany raha ohatra ka hoe tena fa hoe mitabataba tsy haiko nareo nefa ho an'izay mpitoro eny an-dalana dia le tabatabain'ny olona ianao koa za fola efa 2 taona ny fandrosoana zao efa tonga tray izany intelligence artificielle sy ny karazany nareo mbola Jesosy ho avy efa tamin'ny 2 taona ny tabatabain'ny olona za foana ianao raha ohatra ka fa zao ndao safidy ndao ametraka hoe zava-dehibe ho an'iny olona mitabataba iny zany fiverenan'i Jesosy zany rehefa mety mitabataba izy eo fa rehefa tonga ny fiasan'ny fanahy amin'izay teny na tsy mpiteny aminy mitondra fahasoavana ho anazy izy ndao hitsoraka ao anaty problème zay zany no famahana olana tsika androany ndao hitsoraka ao anatin'le olana mijoro amin'ny fahamarinana tsoraka ao anaty olana zany fa aza matahotra zay mantsy nitenen'ny anjely Gabriel amin'ny Maria rehefa hoe le nieritreritra kely izy dia ozy izy hoe aza matahotra satria ny zavatra rehetrarehetra mety sain'ny Maria mety zavatra mampitahotra daholo dia tonga dia nikalemen'ny anjely izy hoe aza matahotra dia ndao fiainana izao tontolo izao mitenin'ny olona hoe amin'izao aloha raha vao tsy fetsifetsy tsy tafavoaka fa aza matahotra ndao tsika hijoro amin'ny marina. Amen. Aza matahotra ndao zaraina le Jesosy fa tsara foana io na manakihana ary ny olona ny fahatsaran'i Jesosy ampy ho anao ampy ho an'le olona manakihana fa tsy maintsy rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy manaraka ihany iny. Zay ny famahana olana androany aza matahotra mitsoraka ao anaty olana rehefa hijoro an'i Jesosy ianao fa lehibe ny valim-potio anao marina aloha raha hoe ny Maria dia sahatsika rehefa avy eo izy mahita zanaka amin'ny vonoana velesina mety hoe tsy fiadanana zany mavesatra zany fa Jesosy ilay miaraka aminao Jesosy ilay efa nifidy anao satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ianareo no nifidy fa za no nifidy anareo dia manendry antsika handeha amin'ny fijoroana ho an'Andriamanitra. Mety misy situation ve amin'izao fotoana izao misarika anao hoe tena hoe zaranga tia ny zavatra ataoko par rapport satria raha mahita olona ianao tena hoe tia olona tia tratra ny situation ohatr'izao dia izao ny zavatra nataony nefa iny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita olona ianao tena hoe tratra ny manana tena hoe problème ety amin'izao tontolo izao dia manaraka satria izay no tena aza manaraka ny fanao izao tontolo izao dia inona raha anao koa satria izay no natorony anao
le zavatra irosona koa rehefa aveo mety problème be hoe tena hoe rehefa miroso amin'ity situation ianako a dia iroso amin'ity joro amin'ity fahamarinana ity mety tsy dans l'immédiat tsy immédiat za aloha tsy haiko nareo namana hoe ahoana fa araka le zaraina teto nisy fotoana oviny nisy mpanompon'Andriamanitra nizara teto hoe pasteur Sandratra angamba no nizaran'izay tsy tadidiko tena tetona tamin'ny toerana hafa hoe rehefa vao manomboka mandray an' Jesosy ianao dia ohatra hoe dans l'immédiat ny ina moa ny famahana an'ilay olana fa rehefa miaraka amin'i Jesosy amin'izay ianao mety tsisy mihitsy ila fa zao andao hijoro foana andao anao mihoatra tena hoe efa manana an' Jesosy tsika izao tamin'izany fotoana izany tsisy hoe fanamasina efa anina nao zao fa tena hoe teny fotsiny dia nyteny iny no nitoetra tao ny teny moa dia Jesosy dia iny teny iny no nataon'ny Maria lehibe tao anatiny dia mitondra famonjena ho antsika sy nao amin'izao ora sy fotoana izao vavaka tsika ndeha ataontsika vavaka manoloana izay mety ho problème manoloana izay iaretragnantsika manoloana izay mety hoe ady atrehantsika amin'izao fotoana izao noho ny fijoroana noho ny zavatra misy amin'izao tontolo izao dia tena hoe angataka ny herin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika hijoro amin'ny fahamarinana hijoro ho fanehoana an' Jesosy eo amin'izay rehetrarehetra mety situation tena mampivingivana mampihodikodina fa hijoro amin'ny fahamarinana tsy hanao fanao an'izao tontolo izao fa hijoro aneo an' Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy androany izay misaotra ny amin'ny fampianaranao misaotra ny amin'ny fitarianao ianao ilay tea hitanay anahaka anao tea hitanay ho tahaka anao hijoro amin'ny fahamarinana Jesosy Kristy tompo tsara indrindra manoloana ny afiatsifiatsehana manoloana ny faharatsiana ity amin'izao tontolo izao izay toa mitondra anay amin'ny fanafahana izay toa mitondra anay amin'ny vahaolana hafa nefa tsy mampisy fiainana nefa tsy mampisy fiadanana androany Jesosy Kristy tompo tsara indrindra ianao no anarana tokana avelanay ho velona atao anatinay ianao no anarana tokana avelanao hitomba atao anatinay ianao no anarana tokana tianay ho fantatry ny olona Jesosy dia ho vavaky amin'ny anaranao zahay afaka tsy fantatra zahay afaka takona fa raha misy tianay ho hitan'ny olona dia ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay fahamarinana mandrakizay voninahitra ho anao reriany ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny anaranao aleloia amen tehaka tsika anome voninahitra an'Andriamanitra sady andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka aleloia ndao tsika mbola hisaotra ny tompo ndao tsika hisaotra fa misy ny olana mety tsisy tonga teto ianao zao raha tsy nanana olana zany ndao tsika hisaotra misaotra tompo fa misy le olana zay fotsiny atao vavaka misaotra raha eo misaotra ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny sekoly famahana olana saotra fa misy ny olana na takatry ny sainay na tsy takatry ny sainay fantatray fa lalany zany raha araka n'izay fanambara mpanomponao teo dia fantatray fa mety aminay ny fisian'ny olana satria ho any an-danitra zay ny olana tsy manakana anay tsy ho any an-danitra fa misaotra raha eo satria ianao le Andriamanitray fantatray izy ianao zany misaoranay mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety ary Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy fanahy masina mitarika atsika hainao ve lanjan'izany teny zany hainao ve lanjan'izany hoe Jesosy Kristy ny tomponao sa renao matetika zany dia tena mientanentana fotsiny ao anatinao hoe izy ny tompoko fa inona ny dikan'izany dikan'izany dia ianao tsy tompon'ny tenanao zay aloha voalohany indrindra marina ianao maketo io zany tsy fantatro mety ho sisy ianao andeha ho any fa mandehandeha foana ianao io tonga eto ohatra ny etiketiny zavatra zany tsy haiko hoe inona fa ohatra ny misy mitondratondra anao dia tonga eto ianao efa faly amilazanao fa fanahy masina no mitondra anao teto satria ianao mandehandeha foana tsy malala ny tokony ataonao fa fanahy masina no malala ny ahafahanao maketo mety aminao ve aloha zany eto am-piandohana za tsy tiako ny hafa ny za mitondra ny tenako dia zay tiako anaovana azy azaofina eo akaikinao ianao io tsy tompon'ny tenanao hoe
dia gaga za hoe zany tena mahagaga ny antsika inona ny andehanantsika eto tsy haiko alohanao inona ny za tsy teny anontany io ny akaikinao inona ny andehanany eto fa mety sasa mety teny mbola mivaly ny fotoanako dia nybus mandeha aloha dia aleoko aloha maketo mba ohatrohatr'izay tsy tompony tena tsikitsika Korintiana voalohany toko 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ary moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo mazava manomboka androany zany dia tsy tompony tenanao ianao Andriamanitra ny tomponao Jesosy Kristy ny tomponao ary rehefa izy ny tomponao izy zany ny propriétairenao izy zany ny responsable aminao Andriamanitra ny responsable aminao fa tsy ny dadanao sy ny mamanao mety manao ny ataony izy zay tokony ho ataony eo anaty an'Andriamanitra fa ianao manokana dia mahafantatra fa Andriamanitra ny responsable aminao mankatoava ray aman-dreny fa mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra responsable amin'ny fiainanao tsy niankina taminao mahatonga azy tompona andraikitra eo amin'ny fiainanao fa izy tonga dia tompona andraikitra fotsiny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy zao ny lazain'Andriamanitra Isaia 45:11 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny lazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely dia ny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy ny anontany ho avy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko any izy ny responsable amin'ny namoronana anao raha ny namorona anao izy amin'ny Isaia 43:21 dia hoe zao olona miforonoko azy zao izy dia anambara fiderana ny mahatonga azy amorona anao ny responsabilité zany dia ahatonga anao ho mpidera azy amen sa tsy amen manana andraikitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria izy no tomponao fatsy ianao mety kamboty ve ianao mety manano tena ve ianao tsy fantatro mety lavo foana ve ianao mety problema foana ve ny iainanao isan'andro mety tsy makatoa anao ve ny zanakao mety efa nanary anao ve ny ray aman-dreninao zao lazaiko anao Andriamanitra responsable amin'ny fiainanao Andriamanitra tompona andraikitra tsy miala adidy fa miadidy ny fiainanao amen na dia izay fotsiny ara dia tokony hampiova ny hotarianao amin'ny ketroketrony io hoe dia ahoana andray ary voafehin'Andriamanitra ny zavatra rehetra le tsy hainao io hainy le tsy takatry ny sainao io izy mahalala ny zavatra momba an'io io problema miseho amin'ny fiainanao io hainy mialohan'ny nisiny io problema io zavatra io fa zao hotsy izy teo amin'ny hazo fijaliana vita olona responsable no miteny an'izany hoe vita zany fa tsy olona tsinitsinona na tsy olona eny an-dalana eny raha olona eny an-dalana eny no miteny anao hoe ho ataoko an'izao ny fiainanao fa raha-pitso iny tsy hitanao fa Andriamanitra naka engagement amintsika tsirairay avy ozy izy hoe vita ny dikany hoe vita dia efa voalamiko io fiainanao io amen efa nikarakaraiko momba anao io fa ninninona mandalo na takatry ny sainao na tsy takatry ny sainao za efa nikarakara n'io fiainanao io ianao ohatra ny nisy nanenjika tany ambany voateo io efa fantatro fa za ny responsable amin'ny fiainanao fa tsy ny olona iny azotsika ve zany za tsy hanome anao révélation be eto fa mampatsiahanao fotsiny ny toerana tokony andraisanao hoe ohatra ny ahoana za ty za le miondrikondrika mijery ny pointurako foany ty mety zay ngamba mahatonga ny olona mividy kiraro matetika io satria tsy afa-po amin'ny kirarony izy rehefa miondrika foana ty indray dia soloko ty fa ty foana ny hitako
fa tehiteny aminao Andriamanitra mitraka reto mitraka fa izy responsable amin'ny fiainantsika. Amen. Tsy mipatron anao na ny tompon'ny orinasa izay iasanao ny responsable amin'ny fiainanao. Afaka manapaka ny karamanao izy, c'est bon foana. Azonao ve zany? Afaka mandroaka anao izy, c'est bon foana. Satria anao manana ny c'est le bon. Hein? Alléluia. Izy tsara foana ary tsy miova izy. Ary zay ataony mety foana tsara foana. Fanambarany zany. Dia maninona tsy tadidianao zany? Za ty zany tena. Za mifadiran'ovana indrindra. Za ny zao indrindra. Za tsisy mpijery. Tsisy manao combien. Fa combien tokoa ianao aloha mba anontaniao ny tenanao za ty combien. Fa ny tena marina valeureux no anatrehan'Andriamanitra. Tsy izay men'ny olona anao misy manome ianao ariary roa ianao. Tsy maninona za ariary roa aminao e. Fa aria hafa mihitsy. Alléluia. Tandremo a. Tandremo mihevitra ny tenanao mavita tena. Fa raha ianao mihevitra ny tenanao mavita tena dia ianao zany responsable amin'ny fiainanao. Ianao zany responsable amin'ny tenanao. Ny problème dia zao, fonction n'Andriamanitra miandraikitra amin'ny fiainanao. Hein? Fa misy usurpation de titre sy usurpation de fonction ataonao rehefa ianao mandray andraikitra amin'ny fiainanao. Zany ianao zany aloha dia mandika lalàna. Mandika lalàna amin'Andriamanitra fahotana. Fahotana zany ny fisainanao, fiheveranao hoe za tompon'andraikitra amin'ny fiainako. Fa ny tompon'andraikitra amin'ny fiainanao dia Andriamanitra. Dia izy mikarakara azy dia ianao fotsiny manaraka izay ambarany. Fa enoy olo izy. Enoy hoe ohatran'izao ny zavatra ho ataoko aminao satria izany tompon'andraikitra ozy izy. Dia ho ataony amin'ny fiainanao ilay izy. Fa le fait ianao miditra hoe za ndrangany tena mahay an'ity zavatra ity dia avelany eo ianao. Ozy izy hoe nyraisinao le toerana dia raiso ary. Dia avy eo tsika miaona izy anie tsy miala lavitra e. Miandry anao izy. Roviny ity niverina amiko ty olo ity. Roviny ity nihevitra hoe za anie ny tompony e, fa tsy izy ny tompon'ny tenany. Alléluia. Ny fiankinana amin'ny zavatra na ny fiankinana aman'olona mahatonga ny fiarovan'Andriamanitra tsy tafatoetra eo amin'ny fiainanao. Mahatonga le responsabilité ny tsy afaka miatra eo amin'ny fiainanao satria nankininao tamin'ny zavatra ny fiainanao. Na nankininao tamin'ny arena ny fiainanao. Na nankininao taman'olona ny fiainanao. Dia le statut maha-responsable n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao lasa tsy mipetraka firy. Iny mijanona foana n'Andriamanitra tsy miova. Fa ianao le mametraka azy hoe ianao ny tompon'andraikitra amin'ny fiainako. Lasa tsy hitanao izay zavatra izay. Satria nomenao natakalinao zavatra hafa Andriamanitra. Ny andraikitra Andriamanitra natakalinao zavatra hafa. Jereva nge e. Haitsika tsara tantaran'i Nebokadnezara. Tsy ataoko lavabe fa amin'ny Daniel ataoko faha-efatra andiny fahafito amby roapolo fotsiny vakintsika. Ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy ity va ny Babilôna lehibe izay nataoko. Izy zany ny tompon'andraikitra. Izy nanao azy. Izay nataoko ho lapa amin'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko. Ny heriny zany nanaovany azy. Azontsika ve? Mba ho voninahitry ny fahalehibeazako. Izy zany ilay lehibe. Izay mibontsibontsina rehetra manomboka androany. Ampidiny kely io. Le elika aza ingaina. Fantatrao fa mikarakarany eo ambany ao hoe diovina sy ny karazany fa aza ingaina io. Azonao ny tiana lazaina. Ianao ne tsy lehibe mihitsy e. Fa le any anatinao ny lehibe. Aleo izy aneo ny fahalehibeazany. Fa fantatrao tsara ny tantara taorianan'io rehefa niteny Nebokadnezara hoe za ny nanao an'le izy. Ny heriko no nampiasaiko. Ary no ny fahalehibeazako. Tsika ny kely dia kely indrindra tsika.
fa satria Andriamanitra miadidy ny fiainantsika dia izy manao an'ilay izy rehetra. Ka raha misy mba fahombiazana mba hitanao dia hozana tsara Andriamanitra. Raha mba nisy fifaninanana ka mba nanandresy ianao dia tsy efa zara nga efa niomana za efa zao. Betsaka ihany zay efa niomana izay. Tamin'ny examen BPC officiel teo zao EPS, niomana daholo hoe anao ny zanako moa nanao dia fantatra ilay izy fa raha tsy nanao izy tsy haiko akory zany. Fa mba nanao izy dia fantatra hoe mba betsaka niomana dia hoe anao saute à longueur. Tonga tany amin'ilay terrain, rano no hita teo amin'ilay terrain fa tsy le toerana misy fasika. Niomana nefa fiomanana ara-tsaina ara-batana. Saintsaino zany. Fa ninona mety fahaizantsika miomana? Zay le niresahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo, mijery an'ny tompo ny finoana sy mpanefa azy. Andriamanitra manefa an'ilay izy. Fatsy ianao. Alleloia. Jerevana i Abraham I Abraham efa nizatra nambaran'Andriamanitra taminy. Fa hitany hoe tsy responsable Andriamanitra. Tsy mitana ny teny nomeny Andriamanitra. Ela loatra Andriamanitra. Aloha raisiko an-tanana teresaka ity dia tsy tena izy moa no nandray an-tanana fa i Sarai. Zay koa mbola resakafo zay entre mpivady. Fa amin'ny larobitsika amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany eto. Fa Sara no naka ny andraikitra hoe ory Abrahama. Ndao raisy ny ty tantara ity fa tsy isy mpikarakara amin'ny fiainantsika. Aiza zay zaza eo. Andao raisina ny andraikitra fa ohatran'ny vis-à-vis amin'ny fiarahamonina ohatran'ny olona tsy ny olona efa mitabataba daholo aiza ihany nareo mivavaka inona ihany. Le Andriamanitra reo ny ela fidona Prends la responsabilité. Raiso, ndao, karakarao. Io misy solution. Ny raisiny zareo le andraikitra sa tsy ny raisiny? Raisiny satria izy mieritreritra fa amin'ny alalan'iny no mamaha le vahaolana. Ary ohatran'nisy le vahaolana. Tsy Ismaela no teraka fa Ismael. Zany hoe ohatran'ny tena ao anatin'le ny dadiavina mihitsy. Hoe lehilahy. Azontsika ve zany problème be zany aloha? Problème ane zany. Fa tsika mihevitra zany hoe Andriamanitra ela fidona. Dia matetika izay foana no mahatonga ny ohatra hoe aloha ranga tady solution aloha fa ohatran'ny tena maina be. Tsy hita ihany zay atao. Ohatran'ny hoe hoaizy tsika ahoana inona ny atao ohatran'ny tsy efa nitenenina tamin'ny sabotsy zao nolazain'Andriamanitra tao amin'ny fanatrihan'Andriamanitra hoe zao ianao afaka mandeha amin'izay ianao fa mety io taty tata tao to. Fa rehefa avy eo tsy hita ihany le izy. Mandainga raha ve Andriamanitra? Tsy tompon'andraikitra ve Andriamanitra? Matetika noho ny amena noho ny tsy fananana faharetana dia lasa mandray andraikitra eo amin'ny fiainanao ianao. Ny tiana tenenina amin'ilay mandray andraikitra dia hoe lasa tompon'ny fiainanao ianao. Rehefa tompon'ny fiainanao ianao dia ianao manao izay heverinao fa mety dia tsy mamela an'Andriamanitra intsony ianao miditra an-tsehatra satria niraisinao an-tanana ilay zavatra efa nambarany. Andriamanitra nefa ny teny intenin'iny izy izy tahaka ny rano mandena ny tany tsy miverina foana iny. Raha tsy matateraka izay anirahany azy. Dia mandainga ve Andriamanitra? Tsy mitana ny teny nomeny ve Andriamanitra? Fa mbola lazain'ny tenin'Andriamanitra koa fa reny zavatra elaela andrasany reny ny ahatonga anao hanana faharetana sy hijoro tsara hatramin'ny farany. Fa raha vao tonga dia omenanao androany le izy, aiza ianao? Ary za hitako mihitsy hoe mahatonga ohatra misy olona fenifeny eto mbola tsy tonga le zavatra. Eto mbola tsy tonga le andrasany
Za zao manana zavatra andrasana tsoroko zany fa tsy herintaona zay, roa taona tsy hita ihany. Fa ho zay za hoe natonga iny na tsy tonga raha Andriamanitra foana. Azontsika ve? Na ho avy zay tsy ho avy, na avy bera ny orana ka tsy nitondra elo ianao, Andriamanitra foana. Azonao ve zany? Ohabolana toko 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny aleny, fa Jehovah ihany malavorary ny diany. Afaka mihevitra zay tianao atao ianao, afaka manonofy ianao, afaka mangataka ianao amin'Andriamanitra. Tompo, ty zavatra ty mba tena ilaiko e. Tsisy fahotany zany. Teneny daholo zay lista rehetrarehetra na 200 page na 4 page teninao, reto avy Andriamanitra ny zavatra ilaiko. Teneno aminy. Tsy olan'izany. Aza manamely tena hoe ny tena tsara-panahy mihitsy hafa tena hitako dia zavatra soraty fotsiny le izy dia io Andriamanitra io izy io. Fa tsy zany mahatanteraka an'io fa ianao. Fa ny zavatra ataoko dia ny mampety ny toetrako iombona aminao fotsiny. Ny fifandraisako aminao fotsiny ny essentiel, fa ny ankoatran'izay ianao no mahalavorary ny zavatra rehetra. Amen na sa tsy amen? Salamo 127, andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy Jehovah manao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Inona ary mampitototo anao io? So dia ianao rery no miketrika. So dia ianao rery mikofokofoka rery tena tsemboka atao daholo ty rehetrarehetra ty. So dia ianao rery mitototo eraky ny birao-mpanjakana rehetrarehetra ty. Dia navelanao any an-trano Jesosy. Dia izay le niresahan'ny pasteur Rado teo, resaka 5 000 ariary tsy ampy hena fefany akory no animbanao le responsabilité an'Andriamanitra tokony raisiny. Ny animbanao le andraikitr'Andriamanitra tokony raisiny dia vita ny 5 000 ariary. Za te tsy tonga saina mihitsy satria za fa nisy fotoana koa mbona nanao an'izany. Efa mifonana tamin'ny tompo. Ka ela loatra le olonako. Na ny tena marina koa nahatratra anahy moa zany nandika lalàna. Efa nitondra fiara dia mieritreritra tiranga akaiky. Nefa le izy rond-point kely zay ary Ambotry Manjakary rond-point kely manao ohatran'izao. Dia zay iny koa veranga maninona kera niodina tamin'iny. Fa tonga dia nanapaka satria tsisy tomobile, tsisy inona, tsisy pahita. Akoatra n'Andriamanitra nahita, nisy polisy nahita tetsy akaiky tetsy. Tonga dia mifona rangaha tamin'izany fotoana. Satria niraisiko le andraikitra hoe raha mivily aria dia lany andro. Niraisiko le andraikitra hoe za tsy mahandra rangaha fa tokony efa hiteraka amin'izay fa tsy tonga Isaka. Afaka raisinao le andraikitra ary afaka tonga Ismaël. Fa mampety anao ve ny fisiany Ismaël? Rehefa tsy mampety anao ny fisiany Ismaël dia aza manitsy lalana. Zay fotsiny. Miandrasa an Jehovah. Andraso izy. Andraso izy fa Andriamanitra tsara izy. Tsika mihevitra foana fa ny zavatra miseho androany dia iny ny fanaperana, iny ny farany. Fa zao ny eo akaikinao tsy farany le androany io e. Io zavatra mampiferitrainanao io e. Tsy farany io. Mety io e. Tsika tenenety foana. Zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tian'Andriamanitra. Nefa rehefa tratra le problema, ty tsy mahasoa ty. Aleo zany hiditra andraikitra fa ty tsy mety ty. Nareo mpivavaka tony ane ohatran'ny ve. Nefa ianao vrai. Amen. Raha vao mitena zany olo dia vrai ny ataovy ao an-tsaina fa tsy zavatra hafa. Za vrai, authentique. Miaraka amin'le tena vrai, le fahamarinana dia Jesosy Kristy tompo. Dia hafa mafy an' Jesosy ianao. Zay izy Andriamanitra.
io zavatra io tsy amikery nampatanjahana fa mifanahiko izy izy ozy izy Jehovah tompony maro. Mety manan-kery ianao ilaina zany, tsy maninona zany. Afaka manao sport ianao tsy fahotany zany, manaova raha mbola afaka. Ho anay za tsy teny hoe za zokony be fa za fa mba misy taona kely fotsiny mihoatroatra kely fotsiny indray. Dia indray tsy vita le sport. Indray manao ihany. Fa tena ozy izy ny tompo hoe tsy amikery natapatanjahana, tsy amin'ny fikofokofoana, tsy amin'ny fitadiavana agara, fa mifanahiko izy Jehovah tompony maro. Aza manitsy lalana. Misy ranomasina mena, mandrosoa. Beta be ny ranomasina mena ao amintsika ao Sasany efa miova loko tsy mena intsony rehefa. Dia io tsika fa tsy mandry, ay tsoatran'ity le izy. Tsoatran'ity le natrehan'i Mosesy fa hafa mihitsy ny ranomasina mena, fa tsy ity le izy fa aloha hitady lalana. Fa fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ahy. Tsy miravitsika. Fahasoavan'Andriamanitra mahatoy zao anao. Ny famindrampon'Andriamanitra mbola maheo anao. Oka izay feritraina. Ampy izay. Efa lasa miferitraina taloha, indro fifaliana vaovao. Satria raha mifaly ianao dia fantatrao fa misy azo antenaina ao aorianao. Alleloia. Ndao tsika hitsangana rehetra. Izay manam-panantenana rehetrarehetra ndao hitsangana androany. Dia misaoran'Andriamanitra ianao dia mba mitsikie. Samy manana problème ary tena samy tsisy zaka. Fa meo an'Andriamanitra fa izy mahazaka azy. Ndao hisaotra ny tompontsika raha eo mankasitraka anao izay. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Misaotra fa ianao ke tompona andraikitra eo amin'ny fiainanay. Ary tompona andraikitra tsy miala baly ianao. Tompona andraikitra tsy mody fanina ianao. Fa tena tompona andraikitra eo amin'ny fiainanay. Tena miadidy ny fiainanay. Mankasitraka ray. Ho anao ny dera laza voninahitra manakizay manomboka androany izay, dia ho faly satria ny fanantenainay dia any aminao. Raha mbola sy tonga ny farany, dia ianao Andriamanitra foana koa, maneho sy manamarina ny teninao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitiaka mafy voninahitra ny tompo, raisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia, mahazo toerana tompoko azafady. Manona fiadanan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy dia tononiko sahady fa ninona olana ara-panahy eo aminao dia misokatra no masonao mahita an'izany dia meny Jesosy anao ny vahaolana amin'ny alalan'ny teny rehetrarehetra izay efa nandalo teo sy izay mbola ho avy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Nanokatra pasteur Arsoa teo hoe problemana fibanjinana le izy. Alleluia. Ny olana dia izay betsaka ao anatin'ny fonao aloha no zavatra hitanao voalohany. Any nandinika ny Mateo toko faha-efatra ako sy Lioka toko faha-efatra. Andiny voalohany hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo ny Lioka ny Mateo dia ny Lioka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Jesosy nalaim-panahy. Dia ny fanontaniana tato anatiko hoe fa maninona ary? Marka tsy nitantara, dia fa maninona Jaona tsy nitantara an'le fakam-panahiny azo an'i Jesosy. Inoko fa nitantarain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo ny fakam-panahiny azo azy satria ireo mpianatra ireo tsy voasoratra hoe niaraka tamin'i Jesosy nakany anatin'ny dezera nalaim-panahy sy ny sisa. Fa ny zavatra nitsoahana tao anatin'ilay izy dia hoe tsy nitantaraan'ilay izy Jaona satria rehefa mivakiana ny boky izay nosoratan'i Jaona na ny évangile na ny epistily dia ny fitiavan'i Jesosy ny famonjena ny fanjakan'Andriamanitra no nameno an'i Jaona. Dia na nitantarain'i Jesosy ary le izy tsy nifantoka tany amin'le fakam-panahy Jesosy fa i Jaona tsy nifantoka tany amin'le fakam-panahy Jaona fa feno ny fitiavan'i Jesosy. Dia na inona zavatra nitranga teo sy nitantaraina dia le fitiavana foana no betsaka tao am-pony Jaona dia tany ny fantohan'ny sainy. Alleluia. Inona no mameno ny fonao fa izay no misarika ny fifantohanao. Alleluia. Tsy hoe nameno ny fony Mateo sy Marka akory ny Mateo sy Lioka akory ny fakam-panahy fa ny Jaona no sotomintsika hoe
feno fitiavana an Jesosy Jaona, ny fanjakan'Andriamanitra, ny famonjena, ny lanja an'ireo zavatra ireo, ny tena mavesatra be tao am-pony Jaona, dia tsy nifantoka tany amin'ny fakapanahy izy. Moa izay koa no nosoratan'i Jaona ao amin'ny Jaona 1:7 hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Izany hoe rehefa tena velona ao anatin'ny fonao, ny fahateraham-baovao, ny fitiavan'Andriamanitra, ny lanja ny famonjena, ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy mifantoka any amin'ny fakapanahy izay manelingelina manodidina anao ianao, fa manome lanja hatrany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjena, dia ohatran'ny tsy hitanao akory hoe misy fakapanahy mahazo anao. Halleloia! Ndao tsika hivavaka mba ho vitantsika ny anisy filtre ny saitsika, ny fotsika, ny sofintsika, ny masontsika, ka tsy ahatonga ny fakofako tonga ao anatin'ny fo, dia tsy ahatonga izay faux problème ho tonga problème eo amintsika tsirairay avy. Ndao ataontsika izany vavaka izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, tonga eto anatrehanao izay amin'izao fotoana izao Jesosy. Aoka Jesosy ho velona ny sivana eto amin'ny masonay, eo amin'ny sofina, eo amin'ny fisaintsainana, ary any amin'ny fo Jesosy, ka tsy ahatonga fako tonga ty anatinay, ka tonga anay ohatrany hoe be problème be zany, satria maivana ty anatinay, lanja ny fanjakanao, lanja ny fitiavanao, tsy mari-toerana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, dia lasa ny fakapanahy no mavesatra aty anatinay. Jesosy, aoka ho mari-toerana ty anatinay ny fitiavanao, aoka hiala ny fitiavana an'izao tontolo izao, izay teneninao amin'ny Jaona 1:2 hoe aza ty izao tontolo izao, fa aoka ny fitiavan'Andriamanitra no ameno anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleloia. Inona mameno ny fonao fa izay no misintona ny fifantohanao. Ny fo dia tahaka amin'ny boaty anankiray. Halleloia. Dia izay zavatra avelanao miditra ao dia izay no tafatoetra ao. Noho izany mila sivantsika tsara ny zavatra miditra ao anatin'ny fotsika. Halleloia. Dia tandremo izy ity nahazo anaty aloha. Misy fotoana rehefa hitanao hoe misy zavatra tena tsy rariny izay ataon'ny olona, dia indraindray mihitsy ianao manaiky hoe aleo mihitsy aloha ataoko kely aloha fa tena ohatrany tsy nety mihitsy ilay nataony. Izany hoe fantatrao fa tsy mety fa ekenao ilay izy dia lasy ianao ohatrany hoe aleo raha angalo ampidiriko ato kely mihitsy aloha ilay zavatra tsy mety nefa nindry efa aveo miteraka olana. Izay manomboka androany izany tsika dia tsy mamela zavatra kitoto hiditra ao anatintsika. Filtrena ny zavatra jeren'ny maso. Rehefa eo amin'ny Facebook zany isy fotoana zao tsy haiko hoe naninona fa rehefa mijery zavatra eto amin'ny Facebook dia lasa olona mitanjaka be da be ao amin'ny fil d'actualité akao, tsy haiko hoe naninona. Dia sahirana mihitsy misy fotoana vonoiko foana dia lasa kite groupe be da be fa tsy maninona. Fa mila filtrena ilay izy dia mila tena hoe ty tsy ataoko tsony ty tsy jereko tsony. Amen. Sekoly Famahana Olana androany mila mino an Jesosy ianao. Inona ny antony finonao an Jesosy? Tena mila mino an Jesosy fotsiny ianao. Marina fa hoe famahana olana androany, fa mbola olana anankiray goavana be, zany hoe mino an Jesosy mpamaha olana zany. Sa tsy olana zany aminao? Fa olana zany. Ny famahana olana mantsy dia anisan'ny famantarana sy fahagagana. Ny famahana olana dia ohatra hoe za zao ohatra hoe io zao mienjana ny atao amin'ny atoko ato, dia manantena an Jesosy zany hoe vao vita eto ny fotoana dia miala io. Tady famantarana. Ahoana ny proof fa eto Jesosy sitrany daholo izay rehetra mararina andalo teo. Fa misy teny Jesosy anankiray izay raha fitinina ilay izy dia izao ilay teny hoe ny finoana an Jesosy, ny finoanao an Jesosy no mahamaiky an Jesosy no ny fanantenanao hoe afaka manome anao famantarana sy fahagagana Jesosy. Halleloia. Averiko ilay izy. Ny ao am-pony Jesosy dia tsy izy hanome anao famantarana sy fahagagana. Raha notaniana zany Jesosy hoe inona mamaiky anao, inona ny zavatra tena tianao andrandraiko aminao Jesosy, dia izao ny valiteny avy any am-bavan'i Jesosy hoe ianao mino ana fotsiny. Mino, na manao famantarana izy, mino ianao. Tsy manao famantarana izy, mino ianao. Izay ny ao am-pony Jesosy. Sokafako ilay tenin'Andriamanitra. Jaona 4:7-7. Jaona 4:7-7. Dia izao no tenen'i Jesosy hoe
dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita fahamantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mety ino mihitsy. Ao a, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana le olona dia tsy mety ino mihitsy. Izany hoe famantarana sy fahagagana no antony inony na anarahany an' Jesosy. So dia izay ny ahatongavanao eto fa hovay izay, tsisy manao aleloha mihitsy. Hovay izay fa tsy izay ny andrasan'i Jesosy aminao, fa ianao mino an' Jesosy. Hoy izy pasteur miamina teo hoe efa eo am-pelantanan'i Jesosy, Jesosy ny responsable amin'ny fiainanao. Dia ninona mitranga eo a, tena atokisanao marina ve Jesosy? Tena mino an' Jesosy ve? Fa raha izy ny tena responsable, ninona mitranga eo raha nga mety io a? Ao a, mahatonga ny valim-bavaka tsy tonga dia satria tsy Jesosy ninonao fa ny famantarana sy fahagagana eny an-tanan'i Jesosy. Dia hoy Jesosy hoe ty ny anantenandreo anahy, stopeko kely aloha ty. Diso diso mandrakizay ianao, famantarana sy fahagagana ny andrasanao fa tsy Jesosy. Matthieu 12:39 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia inona ny toyany? Aleo aloha averintsika vakina sokafo ny baibolinao a, na telefôna izany na taratasy. Matthieu 12:39 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatrapitady fahamantarana. Inona ny toyany? Nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'Jona mpaminany. Amin' Jesosy ny faharatsiam-panahy dia ny fiandrasana famantarana sy fahagagana. Jesosy ny zavatra andrasan'i Jesosy dia tsika mino an' Jesosy fotsiny, dia izay ataony eo raha dia mety a. Kristianina materialista no miandrandra famantarana sy fahagagana izany. Marina ho fa sekoly famahana olana androany, fa problema anankiray ngeza be hoe eo am' Jesosy misy vahaolana eo, tonga any am' Jesosy dia hivaty olana ity. Fandraso aloha fa mbola ananiny ianao rehefa avy eo, mbola hitehaka izany. Taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga. Inona ny tian' Jesosy tenenina? Tsy famantarana sy fahagagana no mahamaiky an' Jesosy na dia ho ataony azy izany. Fa sao dia mbola mitoetra ao anaty faharatsiana ianao. Miala aloha amin'ny faharatsiana, fa ny famantarana sy fahagagana anaraka fotsiny. Amen. Maika Jesosy ny amin'ny fiovanao no ny fahamaliana ny vavakao. Manomboka azonao amin'izay le izy. Ratsy fanahy miova ho tsara fanahy aloha. Mpijangajanga izany hoe olona manana andriamanika hafa ny atao hoe mpijangajanga. Tsika eto amin'ny anaran'i Jesosy tsisy an'izay olona mpijangajanga izay tsony. Le mpijangajanga le makery amin'ny mpivarotena, manana sipa, miaraka amin'ny vadin'olona, efa manana anona nefa mbola tsy amin'izay tsony tsika eto. Fa sao dia mbola misy zavatra maka ny toeran'Andriamanitra. Iny ilay tenenin'ny pasteur miamina teo hoe misy agara, misy sarà manoro hevitra ankoatran'le tenin'Andriamanitra. Mpijangajanga miova ho mpiankohoka marina amin'Andriamanitra. Zay no andrasan'Andriamanitra, fa ny famantarana sy fahagagana nge manaraka izany. Rehefa mety ny fiovanao Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra inona akory ka alefa ny ety ambony tany ianao dia hibridana. Inona ny hoe famantarana ny amin'Jona? Famantarana ny amin'Jona azo raisina hoe Ninive miova aloha. Ao rehefa tsy miova dia fandringanana amin'ny andro. Fa famantarana ny amin'Jona koa, fa maninona moa tsy natao hoe bokin'ny Ninive le izy, fa bokin'ny Jona. Natao hoe bokin'ny Jona le izy satria tsy Ninive miova loatra ny tena tao am-pon'Andriamanitra, fa navita ary ny asa Jona reto mbola nymononmonina. Indraindray tsika mieritreritra hoe mahavita asa an'Andriamanitra nefa mbola midongy amin'Andriamanitra, mba valio amin'izay kosa ity vavaka ity mba ataovy amin'izay kosa Tsy any amin'ilay asa vita loatra, fa zavy miova. Sao dia mbola ratsy fanahy, sao dia mbola bedongy Jean Paul amin'Andriamanitra, mialatsindra misy an'izay anarana izay eto. Sao dia mbola le midongidongy zavatra amin'Andriamanitra, fa tsy manaiky ny ataoko hoe suprématie. Ny tena hoe Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra an'Andriamanitra. Efa nomenao an'Andriamanitra marina ve ny fiainanao? Efa tena Andriamanitra marina ve ny tomponao? Sekoly Famahana Olana
andao tsy endrana famantarana sy fahagagana amin'Andriamanitra fa mino an'Andriamanitra fotsiny, mino an' Jesosy fotsiny. Mety ho sarotra izany fa izay mihitsy nefa ny tena tian' Jesosy, tsy hoe mino azy mba, tsy hoe mino mba azo valim-bavaka, fa mino satria izy ny tia nanolotra ny tenany ho famonjena. Amen. Tenen'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe tsy misy vavaka tokony ataon'ny olona ratsy fanahy zany, akoatra ny vavaka fanenenana fialana amin'ny ratsy, fiverenana amin'Andriamanitra. Tsy vavaka fangatahana fanasitranana ny tokony ataontsika amin'ny olona izay mbola tsy niombola tamin'Andriamanitra, fa vavaka fanolorana an' Jesosy hoe vonona ve izy handray an' Jesosy. Tsy fanisitranana ny olana, tsy famahana olana ny olana, fa mifampihombonana an'ilay olona amin'Andriamanitra. Amen. Tsisy fahatsarana voatahiry izy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herinandro rehefa ratsy ny toetra. Dia rehefa tsy tafahombona amin'Andriamanitra, mety ho sitrana iny fa hiverina hisotro toka indray izy, dia marary aty, dia potika ny vavony, dia sy ny sisa, dia atao inona izany? Atao kilalao ve ny fahasoavan'Andriamanitra? Hampihombony amin'Andriamanitra ny olona. Amen. Izay no nahatonga ny ilay vehivavy teo amin'ny fatsakan'ny Sikara. Rehefa tena nino an' Jesosy izy, niona marina tamin'i Jesosy, dia nino an' Jesosy, dia lasa izy niazakazaka nakany an-tanàna, dia nanambara an' Jesosy teo amin'ny teo an-tanàna, adino ny pasehany hoe zange efa nangalatra ny itsy, fa lasa izy mitory an' Jesosy, dia lasa fahazavana teo an-tanàna. Alleloia. Tena mila miona marina an' Jesosy tsika, mila mino an' Jesosy fotsiny tsika. Tena hoe mino izay ataony eo raha dia mety. Alleloia. Aza asiana fanahiny, fa maninona moa zany ianao manahy? Fa nga ianao lena no aza asiana fanahina amin'ny fiainana, apetrao eo am' Jesosy, izy koa ny fiainanao. Tsy mahavita ozy izy ny teny ao amin'ny tsy haiko na Matthieu 12 izay na Luc 12. Tsy misy olona mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Dia inona ny anahinao fiainanao? Inona tsy misy e. Tsisy tokony anahina fa andaontsika atoky dia mino fotsiny. Mora tenenina zany fa mora atao zany. Reseo raisondran'i Jesosy anadio ny saina, ao amin'ny saina le izy. Zay ao amin'ny saina le izy. Indraindray tsika tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, présence corporelle fa tsisy communion. Ataontsika hoe tsy haiko, mety hoe nahazo lista angambany hoe ianao mitory-teny rapitsy dia tonga eto zaza ny teneniko izany. Mba tsy tenenako dia tonga eto fa le communion amin'Andriamanitra ve? Izay ny tediavin'i Jesosy reto. Communion. Tsy mitady zavatra avy Jesosy fa hoe tsika tafahombona aminazy fotsiny, tsika miray aminazy fotsiny. Alleloia. Ny soratana ny tantaran'i Jodasy mba handraisantsika lesona hoe Jodasy ange niaraka tamin'i Jesosy. Niaraka tamin'i Jesosy Jodasy. Présence corporelle. Dia nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny Jodasy hipointe hoe nahatongavan'i Jodasy teo amin'ny Jesosy fa tsy Jesosy teo amin'ny Jodasy. Nahatongavan'i Jodasy teo amin'ny Jesosy anaraka ny trajet an' Jesosy hoe isaky ny amin'iny izy makaiza, isaky ny amin'iny izy makaiza, isaky ny amin'iny izy makaiza. Fa amadika an'io bandy io rehefa kelikely dia omeko an'le annaria, zany hoe Jodasy zany agent infiltré tao amin'ny mpianatra. Azonareo? Dia ny safidin'ny Jodasy nefa na dia nantsona ary Jodasy, dia ny safidiny na tonga ny devoly hifidy an'i Jodasy. Na dia nantsony Jesosy ary Jodasy dia ny safidin'ny Jodasy no nahatonga ny devoly hisafidy an'i Jodasy. Jesosy ny antso fa Jodasy no ny safidy. Aiza ny safidinao? Misy zavatra zay atsidiky ny devoly eo an-tsaina, dia raha vao raisinao iny dia miditra ny devoly. Fa mahita fa manomboka androany tsisy toerana ho an'ny devoly intsony, tsy misy intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Jaona 18:1-2 zao ilay voasoratra. Jaona 18:1-2. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nita ny lohasandrikany Kidrona ary nisa teo izay nidirana izy sy ny mpianany, nidiran'i Jesosy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nalala izany tany izany satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Jodasy zany renseignement. Atsindray dia mandray noty. Amadika amin'izay izy. Présence corporelle fa tsisy communion. Tonga
tonga amin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsisy communion, mitady hoe inona indray no nataony anina, inona indray mitady le zavatra, tanareo le zavatra tsy ho teneniko akory. Tandremo aza vela hanjaka ao amin'ny fisaintsainanao ny devoly. Amen. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, Jaona toko fahatelo ambin'ny folo azafady andininy faharoa dia mitsambikina ry amin'ny andininy fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana riva, ary Jodasy Iskarota zanak'i Simona izay efa naninona hony? Nomeny devoly saina, averiko vakiana izy. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa dia mitsambikina ry amin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana riva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, andininy fahafito amby roapolo, ary manaraka izany no nidiran'ny Satana tao aminy. Ajanakeo ilay izy. Anisan'ny olana ny tsy fiambenana amin'ny saina. Fanekena, fandraisana ireo zavatra atsipony devoly. Be da be zany eto amin'ity zao tontolo zao ty. Vao mivoaka etsy ianao dia feno. Ao fa tandremo arovo ny sainao. Dia izy ny tenin'ny Hebreo toko fahasivy andininy efatra ambin'ny folo hoe ndrany Kristy. Mainka ao izy fa nirany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Aza tonoana maka andrany Jesosy isaky ny amin'ny fotoana rehetra. Jesosy raha koa fiamranao ny saiko. Rehefa misy zavatra rehefa ny devoly tonga dia toery miala zany. Za tian'Andriamanitra, za tsy hanao an'izany. Jesosy efa maty ho famonjeny ho dia tsy hanao an'izany fitiavan'Andriamanitra. Ataovy ambony foana fitiavan'Andriamanitra dia hitanareo. Ho hitantsika moa zany fa tsy hoe hitanareo. Satria za koa ao anatin'izany dia miara-mandrositsika. Tsy sirika ho an'ny devoly zany eo amin'ny fisaintsainanao. Amen. Fitianiko ilay teny minoa an'Andriamanitra, aza fatra-pitady famantarana sy fahagagana. Miovalo, manaova tsara fanahy, dia tanteraka ao aminao ny Matthieu 6:33. Katsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia manaraka ho azy ireny famantarana sy fahagagana ireny. Amen. Manaraka ireny fa ireny zavatra tsy natao katsahana. Faharoa, tandremo fisaintsainana. Misy zavatra alefa ny devoly be da be mba tonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra dia tonga amin'izay ny olana rehefa avy eo. Fa raisondrahan'i Jesosy asio fiambenana tsara eo amin'ny tenanao, manasanao hitsangana hivavaka isika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindramponao. Mankasitraka Jesosy fa tsara aminay ianao. Misaotra Jesosy fa mihoatra noho ny famantarana sy fahagagana dia izahay miova ho tsara fanahy no ao am-ponao. Izay ino anao fotsiny Jesosy na tsy misy ny ninona ary fa zay nefa mahatoky Jesosy fa ao ambadiky ny fiovam-po izay omenay. Dia tanteraka aminay ny Matthieu 6:33 hoe rehefa mikatsaka amin'ny fanjakanao zay dia misy ny zavatra zay ataonao manaraka anay. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Raisondrahan'i Jesosy amin'izao fotoana izao anadio ny sainao, anadio ny fieritreretanao, anadio ny fonao. Jesosy raisinay ny ranao zay latsaka tao Kalvaria. Anadio anay, anadio ny sainay, anadio ny fieritreretanay ka tonga anay tsy hoirika hitoeran'ny devoly intsony. Manomboka androany toero ny asan'ny devoly eo amin'ny fiainanao. Toero ireo fieritreretana ratsy rehetra izay natsipony devoly dia diovy ny fonao amin'ny ran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, toloniko fa ninona zavatra tsy nambolen'Andriamanitra rehetra ao am-ponay tsirairay avy dia miala zany amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy fenoy anao zay fanamasina. Aoka ny sain'i Kristy ambabo anay, aoka ny sain'i Kristy ameno anay, aoka Jesosy ho feno anao zay, aoka ho feno ny fahafenon'Andriamanitra izay rehetra Jesosy. Dia raha maneno androany ny trompetra dia hiara-hitsena anao zay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha ihany fa ninona olana lalovanao ao ambadiky ny fiovanao dia miova ny fahitan'Andriamanitra anao ary ny fahatsaran'Andriamanitra ahatratranao, fahasoavan'Andriamanitra anaraka anao, famindrapon'Andriamanitra ho eo aminao ary ny fanotronan'Andriamanitra ho hita taratra eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matozao fa fahasoavan'Andriamanitra ny matozao antsika rehetra tahin' Jesosy daholo. Raha pitso maraina amin'ny fito ny fanatitra ho tatazana etsy amin'ny varavarana azafady. Raha pitso maraina amin'ny fito eto amin'ny shop Analakely any dia amin'ny larobia